Tsaivana kosa dia ny fahatelon'ny volana May lasa teo no nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahana ny asa fanaovana gazety nandritra ny dia an-tany Morondava. Nisy ny afatra izay noentin'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta ho an'ny mpanao gazety. Manana didy lehibe ny mpanao gazety raha ny voalazan'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta tany Morondava raha niona tamin'ny mpitantana ny fikambanana mars na média en action et pour la formation sy ireo mpanao gazety ny Morondava ny tena ny zoma lasa teo. Anampy ny fanjakana, gouvernemanta, anampy ny président amin'ny lalana izay soetany politika, anampy anay zany zahay amin'ny gouvernemanta koa mba hanatoro lalana maro. Ny journaliste dia manana raika lehibe mihitsy satria ianareo dia enoin'olona, ianareo jeren'olona ny zavatra ataonareo ka raha ianareo tokony hananatra indray ianareo no handeha hanolananvinana dia mampalahelo mihitsy zany fa tena hoe journalisme irresponsable ndikan'izay ka voaka nareo mba journaliste responsable ary aza manao interprétation abusive ny hoe démocratie le hoe interprétation abusive ny liberté de presse zavatra tsy mety mihitsy ohatra ka hoe hanohitra nareo manohitra amin'ny fahendrena manohitra ny alohan'ity fionana fohy tamin'ny Premier ministre ity moa dia nisy ny atrikasa manodidina ny asa fanaova gazety izay nokarakarain'ny fikambanana mafy tarihin'Andriamatoa Jorlan Edouard Davidson. Voalohany ataonareo aloha voalohany indrindra une information n'est jamais terminée. Ny zavatra atao voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy manao suivi. Inona ny zavatra ny show maly ohatra teto Morondava ny teny ny Premier ministre hoe anao an'izao izy anao an'izao dia raha ny androany ok anao fanarahana zay raha ohatra izy ny teny hoe hôpitaly manara-penitra dia androany maraina zany dia anao reportage hoe hôpitaly manara-penitra ako. Samy nanao ny fomba fijeriny ny mpanao gazety tsirairay avy. Ho anay ato amin'ny distrikany Morondava moa zany satria izahay niatrika izany tato amin'ny faritra Menabe dia azombara fa zava-dehibe ho anay le izy satria amin'ny ankapobeny matetika izahay aty amin'ny sisiny adiny foana ary saoranay manokana ny mafy satria nahatsiaro anay tamin'izao fanamafisana ny traikefa izay efa nanana ary indrindra ny tena nahatsara n'izao fahatongavandrizareo izao amin'izao hoe ny fahatelon'ny volana mars volana May azafady dia natao indrindra ho andro ny fahalalany asa fanaova gazety ka izay indrindra no hitanay hoe mahatsara n'izao fahatongavandrizareo taty an-toeran'izao etsy andanin'izay ihany koa moa izay tsy azo hoe adinoina ihany koa ny zavatra mafy izay sedrainay mpanao gazety aty amin'ny sisiny satria betsaka ny mbola manao tsinitsina izany hoe asa fanaovan gazety izany. Tamina nanao soniny antsoina hoe charte d'engagement des journalistes avokoa ireo mpanao gazety ny Morondava izay niatrika ity atrikasa ity.